Ho an'ny rahampitso izay moa dia mety mbola hisy ihany koa ny kandidat tsy ampoizina hirotsaka amin'ny tsy fijanona filoham-pirenena izay tanterahana ny 4 ny volana jolay ho avy izao. Raha ny tombatomba ny maro moa ary raha ny feo ny ely ihany koa dia mety ho anisany ametraka ny taratasy filatsahako fidian'ny filoham-pirenena ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Araky ny feon'ny ely tato anatin'ny andro vitsivitsy zao dia mety anisany ametraka ny antota taratasy filatsahako fidiany ihany koa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina, ny filohan'ny tetezamita izay ho tonga eto Madagasikara rahampitso maraina rehefa avy nandray ny tsodran'ny Papa François tany Vatican. Araky ny fanambaroavana ofisialy nivoaka tany Saint-Siège, ny filohan'ny tetezamita dia nifandinika tamin'ny Papa François tao amin'ny Vatican omaly nandritra ny 12 minitra ary nifampiresaka ihany koa tamin'ny sekretera mpanjakan'ny Vatican sy ny tompona andraikitra misahana ny fifandraisana amin'ny firenena. Araky ny voalaza dia anisany nodiniana tao anatin'izany ny momba ny dinika ao amin'ny samy malagasy izay nataon'ny FFKM. Araky ny fanambarana trany dia manohana ny fanatanterahana idinika io ny fiangonana katolika romanina raha verenina ny fomba firosahan'ny filohan'ny tetezamita amin'izay fidianana izay moa hatramin'ny androany dia tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy izay nivoaka fa nanambarany teo ny eviny antoko TGV kosa dia hidika ara-safitra avy no ametraka ny antota taratasy ny rahampitso alahady 18 aprily amin'ny 5 rahampitso araka izany no anambarana raha tena irotsaka amin'ny fifidianana marina ny filohan'ny tetezamita na tsia.